sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Mifalia ao amin'ny tompo isika rehetra amin'izao andro fankalazana n'olo masina rehetra izao. Fa ravoravo ny anjely ary indray miredona mioby ny zanak'Andriamanitra. Agnatin'ny faliana magnatriky fiarabagna ho antsika jiaby, atsika magnaraka tsy tapaka ity onjam-peo sy fampianarana ity. Fampianarana hoentigny agnabe atsika jiaby, hitondratsika amin'ny lalagna marigny sy lalagna tsaratsara kokoa, izoratsika amakivaky ity fiainana ntsika ity. Isoragna anareo zay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peo ity ary asaigna ampitiavagna hagnaraka ny toroteny ndraiky fampianarana hoentiny miray aman-drenitsika son excellence Monseigneur Archevêque amin'ny alalan'ny fampianarana hoentiny manoloana ireo vakiteny masina samihafa arosony eglizy amintsika eniany ity. Arak'izay ny fankalazana magnetriketriky ny amin'ny olo masina rehetra anio voalohany volana Novambra, ka noho izany ndeha arentsika iheno zany ampitiavana, ampinoana ary amin'ny fanantenana. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, boky fanambarana nosoratan'ny Masindahy Joany Apôstôly. Izao Joany dia nahita anjely iray hafa, niakatra avy amin'ny fiposanany masoandro, nitana ny fitobok'Andriamanitra velona, ary niantso mafy an'ireo anjely efatra nasaina animba ny tany aman-dranomasina nanao hoe: aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo, mandra-panisinay fitomboka eo amin'ny andrin'ny mpanompon'Andriamantsika. Ary reko ny anisan'izay voaisy fitomboka tamin'ny fokon'ny Israely rehetra, ka 4,400 sy iray hetsy izy. Nanaraka izany dia nahita vahoaka be tsy azon'olona isaina ao, avy amin'ny firenena rehetra sy ny fokon'ny pirenena ary ny fanjakana ambaminy samy hafa fiteny rehetra, nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry, miakanjo fotsy sy mitana sampandrofia. Niantso tamin'ny feo mahery izy ireo nanao hoe: an'Andriamanitra izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry ny famonjena.
dia nitsangana nanodidina ny seza fiandrianany sy ireo antiday ary ny zava-mananaina efatra ny anjely rehetra ka niankoka teo anolohan'ny seza fiandrianana. Nitsoaka an'Andriamanitra nanao hoe amen. An'Andriamanitra mandrakizay ny dera amamboninahitra, ny fahendrena amampankasitrana, ny aja amampahefana ary ny hery. Tamin'izany ny iray tamin'ireo antiday nanao tamiko hoe iza moa ireo miakanjo fotsy ary avaiza no ny aviany? Dia hoy navaliko azy, ianao no mahalala tompoko. Ary hoy izy tamiko, ireo no avy amin'ny fampijaliana lehibe nanasa sy nanadio ny akanjony tamin'ny rany zanak'ondry. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra.
Teny masina faharoa, taratasy voalohany Masinda Joany apôstôly. Ry ava-malala, endre ity aben'ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Amin'ny antsoanantsika hoe zanak'Andriamanitra sady tena zanany tokoa isika. Fa izao tontolo izao no tsy mahalala antsika, dia noho izy tsy mahalala azy. Ry ava-malala, zanak'Andriamanitra isika ankehitriny, nefa mbola tsy naseho izay ho tena toetrantsika. Fa amin'ny andro fampisehoana izany, dia fantatsika fa anaka azy isika, satria ahita azy araka ny tena toetrany. Izany rehetra manana izany, fanantenana izany ao aminy dia manadio ny tenany mba ho madio tahaka azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Masintenin Tompo, Alleluia, maelire. Alleluia, masintenin Tompo, masinye, maere. Alleluia, masintenin Tompo. Alleluia, Alleluia, masintenin Tompo, Iombatsika mianakavany ny Tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina nosoratan'ny Masinday Mateo, voninahitra ny eo anao ry Tompo. Tamin'ny zany andro zany, i Jesoa no ny nahita ny vahoaka nagnaraka azy, dia niakatra teo an-tendrombohitra, ary rehefa tafapetraka izy, dia nagnatono azy ny mpianany, ka noloa bava izy na mpianatra azy nanao hoe, sambatra ny mantra mpanay, fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny malemy fanay, fa izy no andovan'ny tany. Sambatra izay mitomany, fa alana lahelo. Sambatra izay noana sy mangetaeta ny fahamarinana, fa hovoky izy. Sambatra ny mamindra fo, fa amindrana fo izy. Sambatra ny madio fo, fa hitan'Andriamanitra izy. Sambatra ny tia fihavanana,
fa antsoina hoe zanak'Andriamanitra izy. Sambatra ny miatra fanenjehana no ny rariny, fa azo ireo ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha tevatevaina sy enjehina, ary ampangana lainga amin'ny ratsy rehetra no ny amiko. Mifalia sy miravoravoa ianareo, fa lehibe ny valisoanareo any an-danitra. Masintenin tumpo, alleluia, maelire, alleluia, masintenin tumpo, masinye, mahere. Alleluia, masintenin tumpo, alleluia. Alleluia, masintenin tumpo, Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, ho avy namarana ny volan'ny rozery tsika, izay nimbajinatsika ny misterin'ny famonjenantsika, misterin'ny fahatongavana nofo, misterin'ny famirapiratany fahazavana, misterin'ny fizaliana, izay nibanjinatsika ny Jesosy manolotra ny ainy ho fanavotana antsika, ary ny mistery be voninahitra izay ibanjinatsika miaraka amin'ny Masin'i Maria, ny fiainako avy izay andrasasika manambara ny fandresen'i Kristy. Nandritra izay volana Oktobra, volan'ny rozery izay ihany koa no nandalianantsika ny volan'ny mision, ka namafakafaka asika ny maha-EOV misioneratsika vita batemy, ka iraina ho tabernakla velona araky ny afatry ny papa hoe intiao ka irao. Volana Oktobra izay nidiratsika amin'ny taom-pikatroana, fa indrindra moa nanaovantsika sy nanatanterahantsika ny sinôda fahafito, ka nandalianantsika ny fifandraisantsika tamin'ny fijanonana faharoa amin'ny tontolo iainana, ka nandresasika torolalana mafonja ampiarina eo no eo isinjovana ny ivo ezaka sy ny lavitrezaka, ahatonga sika hiavana indray, hiombona indray amin'ny zavaboary, ka ahatonga sika ho piaro, ho mpanorona, ho mpikolokolo, fa sy sanatria ho mpandrava. Anio volon'ny vola Novambra, fankalazana manetriketrika ny fetin'olo-masina rehetra, ireo avatsika tafita ka miomboka sambarana amin'Andriamanitra, na ireo ao amin'ny calendrier zany, na ireo sy voasoratra, nefa efa ao amin'ny fiadanana mandrakizay, ao amin'ny asambarana, ao amin'ny zay fahamasinana, satria ny mahamasina dia ny fiombonana amin'Andriamanitra lay anymasina. Navita ny pakana izy ireo niaraka tamin'i Jesosy nandresy ny fahafatesana izay mampiditra atsika amin'ny volana Novambra ihany koa, ka aserovatsika ireo avatsika ny lolalana antsika. Izany rehetra izany no ampisahivana amintsika fa any an-danitra tokoa no tena fiainana, any ny fahasambarana, ny fahafatesana sanatria sy fefarana no izany, na fahalevonana sy hoe levona mandrakizay sika, na i Kristy aza dia nandalo fahafatesana ary nandresy an'izany. Ny fahafatesana zany dia manambara fahavoafetra isika. I Masin'i Maria koa toy izany koa, ary nampakarina vatana sy fanahana an-tany, manambara fa sy ny fahafatesana no hiafarahantsika, fa kosa araka nanimpisika azy teo, ny fahafatesana manambara
fa voafetra isika misy ny fiafarana no arian'Andriamanitra misy fetra tokoa isika olombelona. Andriamanitra ireriny tsy misy fetra fitiavana anefa Andriamanitra ka tiany isika hitovendrika aminy ka no ariany isika ka raha nandahatra an'izao tontolo izao izy sy nahary antsika olombelona Andriamanitra dia no ariany ho ao aminy ola raika ao aminy isika ka tsy tony araka ny tononkirany Masinday Augustin ny fosika raha sy ao aminy na dia olombelona be siasia atsika no ny fahotana tokoa dia potika izay fandaharan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany zany hoe sy ao amin'Andriamanitra irery ihany no vocation sika. Izao voalohany volana novambra izao ary aserovasika ilay Jerusalema any an-danitra. Jerusalema midika tanàna masina, tanànan'ny fiadanana. Mampatsiaro fa any Jerusalema tokoa no hiantsonantsika raha miombona amin'Andriamanitra isika, raha mivelona ny maha-kristianina isika, raha Kristy mpiarabelona amin'olona tokoa isika, raha io ve misionera, raha manao ny asan'Andriamanitra dia manambara fa miombona amin'Andriamanitra tokoa isika, manomboka etỳ an-tany ka any an-danitra ary zay ny vocation isika ho any amin'izay misy any Kristy ao amin'Andriamanitra. Ka ity tany ity dia tany fandalovana ho entsika miomana amin'izay fiainana lavorary izay ombonantsika amin'Andriamanitra izay ary zay no asambarana mandrakizay. Ry kristianina ava malala, mankalaza ny fetin'ny olo-masina rehetra isika ny an'ity aoka ho ao ansaisika rehetra ireto fototra telo reto rehefa mankalaza ny olo-masina. Fankalazana ny voninahitra Andriamanitra ny andro androany satria masina ireo olona ireo satria ny baribary tamin'ny alalan'ny izy ireo ny voninahitra Andriamanitra ary zay voninahitra Andriamanitra izay dia sinona fa ny ahasambatra asika ka sambatra isika raha mivelona ny fahamasinana zany hoe miombona amin'Andriamanitra ny fiainasika ary zay no ohatra faharoa zany hoe modely ho asika ireo avasika ireo za natao ho an'ny olona rehetra ny fahamasinana fa sy hoe no voatokana ho an'ny visivisy ihany. Fahatelo, manana mpivavaka isika satria tian'izy ireo ho tody any Jerusalema isika satria tiany ho fianakaviam-ben'Andriamanitra isika. Manaraka izany olo-masina izy ireo satria niombona tamin'Andriamanitra. Izay no atao hoe masina ho isika teo, miombona amin'Andriamanitra. Ary zany fiombonana izany no averimberisika matetika rehefa manazava ny fahamasinana isika. Ny fahamasinana tokoa sy hoe ireo voasangana olo-masina ihany fa ireo rehetra miombona asambarana amin'Andriamanitra any an-danitra. Ny lahatr'Andriamanitra tamin'ny voalohany dia ny iombonantsika amin'ny Trinité masina ka ho masina miaraka aminy. Zany no antitraterin'ireo vakiteny atolotry ny Eglizy androany na ny boky ny fanambarana amin'ny vakiteny voalohany izay nanehoany Masindazoany fa nahita famantarana izy ka ireo izay nanadio ny akanjony, izany hoe ireo izay miezaka namolaka ny tenany, nampiray ny tenany amin'Andriamanitra, nanao ny asan'Andriamanitra, nivelona ny marina, nampanjaka ny rariny sy misiny, mamafy fihavanana sy fiadana, na dia eo aza ilay toe-pahotana sy miala amintsika dia nidiovin'Andriamanitra miaraka amin'ny fahasoavany ireo ka nahatonga azy ireo marobe voalaza ao amin'ny Apokalipsa amin'ny vakiteny voalohany miombona aminy rehefa madio, zany hoe miombi-piainana amin'Andriamanitra, nanao ny asan'Andriamanitra ho isika. Raha atao amin'ny teny hafa araka ny vavaka ataosika amin'izao sinôda izao dia olon-dehibe araka ny finoana kazary Eglizy, olo velomin'ny batemy miombona mandray an-tanana kazary tabernakla velona, olon'ny fitiavana niezaka ny velona araka i Kristy, olon'ny fanantenana ka na dia maro aza ny sedra sy ny fizaliana dia nampiombona azy ireo bebe koa tamin'i Jesosy ny zaly kazary famonjena ho an'ny hafa. Masina miaraka amin'ny Jesosy itsika sy noho ny fahamendresika fa noho ny fahasoavana nentin'i Kristy noho ny ranony zanak'ondry dia i Kristy izay nanolotra ny ainy ka manome antsika ny ainy. Raha mandray ny ainy isika dia madio ary mizara zay aina izay amin'ireo manodidina antsika mba ho tena génération manorina manavao mandavirary sika. Mbola manamafy zany ny vakiteny faharoa araky ny taratasy ny Masinday Zoany. Ry ava malala, zanak'Andriamanitra isika ankehitriny nefa mbola sy niseho
zay ho tena toetrasika fa amin'ny andro ampisehoany izany dia fantasika fa hanaka azy sika satria ahita azy araka ny tena toetrany zay rehetra manana izany fanantenana zany ao aminy dia manadio ny tenany mba ho madio tahaka azy. Mampasiahy ansika ny toetra mahazanak'Andriamanitra ary zoany eto ambarana fa ny fototsy ny fahamasina dia ny batemy. Aoka hiainansika tokoa ary ny batemy fa sy milaza fosiny hoe vita batemy aho. Raha tena miaina n'izany isika dia miombona amin'ny Kristy ny deny ety an-tany. EOV missionnaire sika, eglizy olona velominy ka hatramin'ny fiainana mandrakizay. Zany no ampianarin'ny Masinday Zoany amintsika amin'io vaky-teny faharoa io. Manambara koa izy fa tsy mijanona fosiny amin'ny famaritana mahazanaka isika fa ny fanahafana ny Kristy, ny fahamasinana kristianina dia i Kristy mpiarabelona amin'ny olona ka azahoantsika tanteraka ny fiombonana amin'ny Kristy. Ny evanjely nosoratan'ny Masinday Matio amin'izao alahady 17 mandavataona izao dia mampianatra asika fa ny fanahafana ny Kristy dia mitaky fanetretena sy fahasorana mba ho tena mpanompo marina. Io fanompoana io tokoa no lalana marim-pototra amin'ny fahamasina. Io no azo amin'ny tinana ireo fahasambarana valo lazain'i Jesosy amin'ny evanjely. Toriteny tenitenim-bohitra raha azosika tsara ny tiany Jesosy ambara dia sy araka ny hevitra n'izao tontolo izao ireo asambarana voalaza ireto, sy hoe fananana arena ny asambarana. Zay ny manko ny hevitra n'izao tontolo izao, rehefa hoe manana n'izao sy izao ao dia sambatra. Sy izany ny fahasambarana tian'i Jesosy asongadina ary ianaratsika fa ny toetranao manahaka ny Kristy. Io toetra valo voalaza eto dia toetra ny Kristy ary ireo no lalana ahazoana sambarana ary fatara fa sy mba nanao kobaka mba hava i Kristy fa toetra tena nananany miainany ireo fahasambarana valo ireo. Raha ny marina kokoa dia sivy fa ny fahasivy mamintina ireo asambarana valo satria izao tontolo izao sy manaiky ka manilikilika ka izay no mahatonga an'i Jesosy mivolagna hoe sambatra ianareo raha tevatevaina sy enjena ara-pangaina lainga amin'ny rasy rehetra noho ny amiko. Ka io zany dia no ianao mivelona an'ireo asambarana valo voalaza etsy ambony dia voatevateva sy enjena satria miombona amin'ny Kristy ka izay ny sy tantiny izao tontolo izao. Raha atao amin'ny teny hafa zany ny masosivana kritera ahafantarana fa manahaka ny Kristy sika raha mivelona an'ireo asambarana valo ka enjena satria izao tontolo izao sy manaiky an'ireo toetra ananan'ny Kristy ireo zay ezahasika velomana. Temo zeresika foy ireo toetra valo asongadina amin'ity toriteny eo tendrombohitra ity. Sambatra ny mahantra-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Zay tokoa ary kristianina havana raha mipoerapoera raha mirere amin'ny fananana zay sy voatery ho vola aman-karena fa na dia io toetra sika io aza dia arena ka hoentsika irere havana ireo talenta nananantsika ireo dia sy maintsy ho folana mba hananasika fahantrana sy fahalemem-panahy zany hoe anahafasika ny Kristy ka ahafahasika mametraka ny Kristy eo anivon'ny fiainasika sy ivon'ny fiainasika. Ka io toetra io raha i Kristy no eo anivon'ny fiainasika sy ivon'ny fiainasika dia ho fenon'Andriamanitra ny fo mampanahasika, zany hoe ho feno ny fanjakan'Andriamanitra ary zay ny mahasambatra. Sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Raha tadidin'ireo tanora dia io no naverimberina tamin'ny GMJ teto amin'ny diocese ary azo lazaina fa io ihany koa ny toetra zay nasongadina nandritra ny fanatanterahasika ny synody. Raha te handova ny tanysika dia sy maintsy manana an'izay fahalemem-panahy izay. Koaka ho sarosika fa ahafahasika mivelona ny synody tokoa fikarakarana ny tontolo iainana io ambaran'i Jesosy io ary amin'izay dia zary generation mpanorona isika mpandavirary mpanasara fa sanatria manapotika. Sambatra zay mitomany fa alaina lahelo izy malahelo ny rasy manodidina izay no dikan'io ka lasa ndranomaso satria sy mifanaraka araka ny sitrak'Andriamanitra. Io no lazain'ny Papa hoe mangata mba hanana ranomasina lahelo manenina ny rasy natao sy izay rasy amanodidina. Ka raha
samy manenina sika dia miova ka manjary mifanala alahelo ary mifamela heloko mametraka sara ny famindrapo ka hitondra sika amin'ny fiadanana. Sambatra zay nona sy mangahitaeta ny fahamarinana fa hovoky izy ny fahantrana mikiky ny firenesika dia fantatra sika ny loharanony vokatry ny sifisiny marina ho isika no mahatonga an'izao aretina mikiky ny firenena izao noho ny tsirariny sy risoriso dia mitombo tokoa ny fahantrana. Raha tiasika ho resy ary ny fahantrana dia mila manao ny marina mampanjaka ny rariny sy ny hisiny mametraka ny fihavanana sady kristiana no malagasy ho soatoavina ivelomasika tokoa. Ka amin'izay rehefa manao ny marina sika dia manao ny asan'Andriamanitra ka na dia eo aza niady amin'ny zavatra maro dia hovoky fahamarinana sika zany hoe irindra araky ny sitrak'Andriamanitra ny fiainantsika. Sambatra zay mamindra fo fa ansona zanak'Andriamanitra izy no alalintsika io tamin'ny taona ny famindrapo toetra manambara fa i Kristy mpiarabelona amin'ny olona tokoa isika raha manatanteraka ireo asan'ny famindrapo efa no alalintsika teto. Matetika ny papa ny manambara fa se hita fiadanana sy fandriampahalemana ary fihavanana sady kristianina ny malagasy sika raha sy mamboly fifamelan-keloka sy famindrapo ka okary ho mpamafy fihavanana tokoa isika. Sambatra ny madio fo fa ahitan'Andriamanitra ireo olona masina kalazay isika ny anty dia tena nanadio ny akanjo no isika araky ny vakiteny voalohany. Ny akanjo eto dia ny fiainantsika ny fosika voadio ary masin'ny Maria no modely ho antsika amin'izany. Sambatra ny tia fihavana fa antsoina zanak'Andriamanitra izy. Io toetra ny Kristy io no andray sika malagasy soatoavina ho ansika tokoa ny fihavanana averimberisika matetika ka okary anahaka ny Kristy sika izy ny fihavanana hoy Masindapoly tsy ho isy ny fihavanana raha sy mahafoy ary raha sy manompo. I Kristy nanolotra ny tenany no modely ho asika ary manana modely hafa koa isika dia le Saint Boutvasoa izay nansoina hoe rabe fihavana ny teny nafantaran'olona azy tamin'izy mbola velona ka engany isika akataka azy amin'ny fanarahan-dian'i Kristy. Sambatra ny miaritra ny fanenjena no ny amiko araky nefa nolazaisika teo tsy hoe mitady fanenjena fa noho ny lozika roa tsy mitovy araky nambarantsika teo aloha satria raha mitafy an'i Kristy tokoa mivelona tahaka ny Kristy mivelona n'ireo asambarana valo dia voailikilika ka izay io fanenjena io fanenjena sy tanjona sy ny fanenjena ny farateny fa i Kristy alfa sy omega. Ry Jesua Kristy zokio ampio ary zahay anamasina ny fiainanay zany hoe anao ny asan'Andriamanitra. Engany zahay o Kristy mpiarabelona tokoa eo anivony zao tontolo zao ivavaka izahay ho an'ny olombelona rehetra fa indrindra ny mpitondra mba amin'ny alalan'ny asa fanompona ao anatin'ny marina no entin'izy ireo anamasinana ny tenany sy tanonenana ity dia ny tranombe ombonana. Engany ny fiainanay anahaka ny fiainanao ry Jesua zokonay araky ny toriteny nataonao teny tendrombohitra mba ho toetra anay tokoa ane ireo asambarana valo ka amin'izay ny iainanay eto tany mba iainanay koa amin'ny fiainana mandrakizay azahoinay ny asambarana sy ny hafaliana tena lavorary miaraka amin'ireo olo-masina rehetra izay ankalazanay anio ka ho feno asambarana izay ao anatin'ny fahamasinanao noho ny vavaka izy ireo ihany koa manampy ny ezaka ataonay. Masin'ny Maria reny efa tafita ihany koa ianao miaraka amin'ireo olo-masina ka mivavao anay mba hitafy an'i Kristy izahay ka hoe ove misionera tokoa ho tabernakla velona izara ny famindrapony Jesua zanakao. Torak'izany koa Masinday Josefa efa tafita ianao ka azadiny ny mivavaka ho an'ny fianakaviana amin'izao andro sarotra izao. Engany eo eglizy kely tokoa ny fianakaviana jiaby ka ho eo anivon'ny fianakaviana Andriamanitra amin'izay anao ny asan'Andriamanitra ary anamasina ny fiainany. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandry vaky.
Sigasatsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no isoatsika isan'androvaky. Sigasatsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramason eto amin'ny radio Fania.